Andray tenin'Andriamanitra tsika androany a. Tenin'Andriamanitra zay raisitsika dia teny eo amin'ny Jaona 10. Jaona 10 andininy 4 ka hatramin'ny 5. Dia avy eo Jaona 10 andininy 4. Le andininy 4 no vakitsika voalohany. Voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy a: izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Dia amin'ny andininy 4, izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia vakitsika amin'izay le 4 sy ny 5. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria malala amin'ny feony. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Averiko indray mandeha ho vakiko voalohany ny andininy 4. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy satria fantany aho. Dia vakiko amin'izay ny Jesosy le miteny eo a. Dia vakitsika any amin'ny fandininy 4 ka hatramin'ny 5. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy sady malala amin'ny feony. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany a dia mampahery tokoa, satria raha ohatra ka miresaka hoe misy mpiandronjy be be, ao ny misy mpiandronjy zay mihinana ny ondriny, ao ny mpiandronjy zay manome fiainana ny ondriny. Ahoana moa no mahatonga an Jesosy milaza fa hoe fantatro ny ahy ary ny ahy mahafantatra ahy? Tsy afaka ataontsika kisarisary io, tsy afaka ataontsika kisendrasendra io, tsy afaka milazitsika fa hoe zany ny tompony mipetraka tamiko e. Fa misy critère amantaran'Andriamanitra hoe izy ianao sa tsy izy. Tadio tsara fa ny tenin'ny Jeremia mpaminany, Jeremia 7:10 dia milaza an'izao ny tenin'ny Jehova: izaho ozy izy no Jehova Andriamanitra, mandinika ny fo sy ny vo ary amaly ny olona araky ny alehany. Mahafantatra ny ao am-ponao izy hoe azo ve ianao, mahafantatra ny mobilanao izy hoe tena mandeha any am-piangonana isaky ny lahady ianao, fa nefa ianao tsy azy. Tadio tsara fa misy ny olona zay tamin'ny andron'i Jesosy zay mipretendre hoe mpianany ary nanao asa be dehibe, arak'ilay voalazan'le Matthieu 7 iny andininy 7 milaza hoe motsy efa namoaka demonita amin'ny anaranao izay, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao, na nasitrana ny marary, eny na nangana maty aza. Kanefa nilazainy an'izao hoe mialahy tamika ianareo fa tsy fantako akory na aviaza. Tsy fantatro ianareo. Mampanontany tena le izy hoe fa inona tokoa moa no nahatonga an'ireo olona hoe tsy fantany. Mipetraka ny fantaniana amiko sy aminao hoe izaho sy ianao le mahafantatra an Jesosy tsy laviny zany, mahafantatra an'le Andriamanitra tsy laviny zany, fa mipetraka amin'ny fantaniana hoe izaho ve fantany, ianao kosa ve fantany. Misy le tenyle vakitsika teo hoe mialoha lalana izy dia manaraka azy ny ondriny ary mahafantatra ny feony. Hiditra amin'izay tsika milesina hoe inona ny tena tiana atongavana amin'izany. Be dehibe ozy ihany no nisorotra anarana hoe kristianina amin'izao andro faran'izao, kanefa vitsy no tena nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tiako lazaina dia izao: zavatra tokony tsy ho lavina ary tsy maintsy andehanana ny zavatra zay nitenen'i Jesosy, satria zay tenin'izay milaza hoe izy no mialoha lalana dia manaraka azy ny ondriny. Ary zao ny tenen'i Jesosy any amin'ny Luka 7:17 ka hatramin'ny 5:20 dia milaza hoe raha misy te hanaraka aho izy, aoka izy andany tenany. Moa zasianao ve efa nandany le tenantsika? Moa zasianao ve hoe aoka hitondra ny azo fijaliany isan'andro? Fa maninona moa i Jesosy io no tokony ho arahako? Fa maninona moa ny tenin'i Jesosy no tokony ho henoko? Satria efa napetrany, efa nanao karazana déclaration solennelle izy tany amin'ny Jaona 4:10 andininy 5 tany hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary tsy misy makany amin'ny ray ratsy amin'ny alalako. Zany hoe izy namova vavahady aloha, dia ianao le manaraka azy aoriana fa tsy ianao no mialoha lalana azy akory. Izy no mandeha mialoha satria izy no mahita an'le lalany atao fiainana.
Ny problema mantsy am'izao dia zao hoe ny olona rehetrarehetra hitantsika ane mety mitovy hevitra amintsika daholo na kristiana io na tsy kristiana na sary kristiana samy mitady ny atao hoe fiainana fa ny fahadisoan'ny olona fotsiny le tsy manana an'Andriamanitra no iveriny hoe eto amin'izao fiainana zao ny atao hoe fiainana kanefa mazava mihitsy ny teny Jesosy hoe aoka andany tenany ary hitondra ny azo fijaliany isan'andro. Ny dikany hoe mitondra ny azo fijaliany isan'andro mila crucifiena ny mahenao anao. Mitondra ny azo fijaliany isan'andro tsy hoe mitondra sapile na mivimbina lakroa dia tsy adiniko mihitsy mitondra azy isaky mivoaka ny trano na manao kavina misy lakroa tsy zay le izy fa le tiana tongavana dia hoe dikany hoe mitondra ny azo fijaliany rehefa marika ny azo fijaliana eo anatrehan'Andriamanitra dia crucifixion tsika le lazaina hoe miara nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana spirituellement zany hoe eo zany le nitenenina teo tamin'ny fitarihana teo hoe mila mamono ny tena zay le tenenin'ny Paoly any amin'ny Kolosianina 3 hoe vonono momba ny tena anareo izy tsy niteny hoe vonono ny tena aloha azava tsara hoe tsy izy tsy niteny hoe vonono ny tena anareo fa vonono momba ny tena anareo ety an-tany ary sainy ny zavatra any ambony satria maninona fiainanareo izy dia miara-miafina amin'ny Kristy eo akaikin'Andriamanitra zany hoe mampianatra n'le lalana zany hoe raha ohatra aloha ka impossible aloha zany hoe ianao niditra tany amin'le vavahady malalaka ka hoe laza fa andeha hanaraka an' Jesosy Kristy raha nitondra antsika dia vavahady izany vavahady ozy izy zay miditra ao dia azo hanina zany hoe izany vavahady le vavahady nentin' Jesosy nitarihana asianao dia le vavahady voasoratra tany amin'ny Matthieu 7:13 hoe midira amin'inona ozy vavahady ety tery ny lalana ozy izy ary vitsy ny mahita azy. Ny olona rehefa mahita an'le famononan'ny tena tavela izy na dinganiny le etapy fa manaraka ny Jesosy ihany izy ka zay le mahatonga ny hoe fantany ny azy fantany ahoana moa tsy afaka manaraka olona voaomby ianao raha tsy nomboana ihany koa tsy afaka anaraka an' Jesosy zay efa maty ianao raha tsy efa maty ihany koa nampianarina isika hoe ny lakroa zay hoentinao isan'andro na i Paoly arane tamin'ny fotoan'androny dia niteny mihitsy izy any amin'ny Korintianina 1:5-20 dia milaza hoe ao amin'ny Kristy aho izy dia maty isan'andro ny tenako maty isan'andro zany hoe io ny idirany tafiditra izy ao amin'le lalana dia voatery izy zany zasy anao manombo zay le lalana voaloha mieritreritra mantsy ny matetika ny alehan'ny saina hoe efa tena zava-dalina be mihitsy zany hoe miditra ao anatiny hoe mivonona ny tena crucifixion brisement de soi rehefa tena mieritreritra zay zany tena dia voatra tena efa spirituel be zany olona zany efa mamono an'le tena ny tena enjana be zany tsy spirituel be fa vao manomboka io ny fiatombohan'ny lalana anarahana ny tompo satria tsika voalaza ny Efesianina 2:7 Efesianina 2:7 dia milaza hoe asany isika voaforona niaraka tamin'i Jesosy Kristy mba handehanantsika eo aminy rehefa ny vonoana ianao manomboka eo amin'izay le fiainam-baovao be dia be no milaza fa hoe any antsejery mantsy le hoe 2 Corinthiens 15:17 hoe raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy za efa ao Kristy efa olom-baovao kanefa tsy namonina an'le tenany akory no manomboka an'le hoe olom-baovao dia miditra amin'ny atao hoe deuxième phase ny fiainanao ianao tsy ianao tsony no manapaka ny fiainanao fa le fanan'Andriamanitra ao anatinao amin'izay no manomboka kidehany fiainanao tsy ianao tsony no mivadika atodoha amin'ny momba anao satria efa mazava ny tenin'ny tompo hoe izany no lalana sy fahamarinana ary fiainana fa maninona moa i Petera no nolazaina an'izao Petera ozy izy ry Petera Jaona 2:15-17 moa ty avy ianao namaly Petera ianao mahalala tompo za ty anao andraso ny ondriko ray zay andraso ny ondriko faharoa mbola namerina fanontaniana indray izy ohatrany mahalala an'le ao anatin'ny fon'ny olona hoe ohatrany hafahafa mamaly ambava fotsiny moa ty avy ianao izy fanondroany eny tompo ozy izy ianao mahalala ihany fa za ty anao mihoatra no ireto fahano ary ny ondriko frazy karazan-droa zay ny anankiray andraso ny ondriko faharoa fahano ny ondriko satria inona ny hoe fahano ny ondriko
satria le teny araka lefa fianarantsika foana hoe le teny Jesosy le nilaza tany amin'ny vavaka nataony tamin'ray, le hoe le teny rehetra nomenao ahy efa nomeko azy. Iny le Jaona 7:12 de efa nomeko azy ny teny rehetra zay nomenao ahy, satria iny le sakafo maninona, sakafo mahavelona, sakafo isantaranao an'le fiainana mandrakizay, le sakafo zay ahafahanao miaina lasa makahala an'le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manomboka eo ny fiainanao, rehefa ianao no manomboka tsy tompon'ny tenanao intsony fa le fanahin'Andriamanitra no mibaiko anao, de manoloana ny zava-misy ianao. Ohatra andeha hiteny ohatra zany andeha zany andeha ho any amin'ny boîte de nuit zany andeha hoany zany ndariva, de andeha hisotro whisky tsy ny fantaniana mipetraka, tsy ny hoe tiako ve zany, tsy izay tsony le hoe izany tompon'ny tenako, tsy izay tsony hoe zany manontany ny tenako hoe tiako ve zany, fa nipetraka hoe tian'Andriamanitra ve zay, tian'Andriamanitra ve zavatra ataoko, tsy ny hoe tiako tsony fa tian'Andriamanitra ve, tsy hoe tsy mety amiko fa mety amin'Andriamanitra ve. Ary ny zavatra rehetra zay ataoko dia Jesosy Kristy, satria za momba ny tenan'i Kristy no mipetraka le izy hoe raha Jesosy teo amin'ny toerako, satria za sy anao no fironina na olona niaraka tamin'i Jesosy. Dikan'izay za sy anao manomboka amin'izay zany hoe niova vaovao le fiainantsika, zany hoe teo amin'le crucifixion. Romanina 5:5 de mazava be, niara-nomboana ny toetrareo taloha miaraka amin'ny nofony ota ozy izy, niara-maty teo amin'i Jesosy Kristy. Zay efa maty ozy dia afaka tamin'ny ota, zay ny 7, Romanina 5:7, zay efa maty dia efa afaka tamin'ny ota. Ahoana ny fandehan'izany? Tsy afaka nilaza mihitsy kristianina anankiray fa hoe tafavoaka velona izy raha tonga tampoka Jesosy, rehefa tsy niditra tao amin'ny atao hoe namono ny tenany. Tadio tsara ny tenin'ny Jesosy any amin'ny Luka 7:20, 14:20, zay mitady hiaro ny aina ozy izy mahavery zany, fa zay mahafoy zany noho ny filazantsara sy noho ny amiko no mahavonjy azy. Ny olona ozy amantsy anao eto amin'izao fiainana zao matoa ange miasa mba azahoana sakafo hanina mba tsy ho faty, matoa miasa mba azahoana trano mba hisotrihana mba tsy ho faty. Zay le faniriana maniry mba azo zao mba hampieritreritry ny tena hoe tsy manana sosia fa ho ela velona, ka tsy zay indray nefa ny tian'Andriamanitra, satria zay zavatra zay dia fitsinjovana an'le fiainana eto ambonin'ny tany. Zay zavatra zay dia ny sosia ny zavatra eto an-tany tsy ratsy zany fa maninona moa ianao rehefa mpanan-karena no lazaina hoe ratsy? Tsy ratsy mihitsy fa Jesosy Kristy mihitsy no laza hoe sarotsarotra kokoa ho amin'ny mpanan-karena niditra amin'inona ozy fanjakany lanitra, izy tsy niteny hoe tsy ho tafiditra mihitsy fa sarotsarotra kokoa, satria ny fiahiny any zavatra ny tany no bahana mahatonga anazy tsy mbola maty le faniriny. Ahoana moa izy Paul any amin'ny Galatiana 5:24 de milaza hoe zay en Kristy Jesosy de efa nanombo ny faniriny sy ny filany eo amin'ny azo fijaliana. Tant que efa nanombo ny tenanao teo amin'ny azo fijaliana ianao de niara lasa tany avokoa le zavatra rehetra ny accessoire momba ny tany. Jesosy indray andro milaza mihitsy hoe tsy afaka no mahazo ny fanjakany lanitra ozy izy, tsy mendrika ny azo fanjakany lanitra raha tsy efa mahafoy ninona ozy ny tany, ny tranony, ny anabaviny sy ny karazany. Reny zavatra reny karazana symbole itenenana, satria Jesosy rehefa niteny teo amin'io Jaona 21 lazaiko teo 5:12, mo tia mihoatra noho ireto ve ianao? Le mpiara-dia taminy teo no lazainy tondroany, tia mihoatra noho ireo ve? Zany hoe voalohany daharatsika dia le Jesosy ozy kidi Jesosy le tenin'Andriamanitra, satria Jesosy any no niteny any amin'ny Jaona 6:63, ny teniko ozy dia fanasy fiainana. Ka ahoana moa ianao raha mitady fiainana? Inona no itadiavanao fiainana zany hoe aiza ianao hitanao an'izany hitady olona amin'ny fiainana? Le tenin'Andriamanitra, le teny, le fanasy fiainana no mamorona le fiainana ao anatinao, mahatonga anao zany mizotra fotsiny ary mahatonga anao hanana antoka fa tafiditra ao anatin'le tena fitiavana an'Andriamanitra ianao. Mbola vitan'i Jesosy ary no milaza no tsy efa mitaraina ny reninao sy ny mpianatra ao avelany ao ny rahalahinao, fa maninona mitady anao izy
ny rahalahiko tena ary nahitsy sy mihitsy le teny ny rahalahiko sy ny reniko dia le mihaino tenin'Andriamanitra ary mankatoy izany hoe le tenin'Andriamanitra no voizina foana fany ny ondriko fanina amin'inona fanina amin'ny tenin'Andriamanitra andraso ny ondriko andrasana sao dia misy mibolila satria tenin'Andriamanitra no lalàna anao fa mibolila any amintsika ianao fa zay zavatra zay dia mila zany raha manaraka ny tompo ianao zany voalohany indrindra mila maty aloha miditra amin'le vavahady miditra amin'le vavahady satria tsy ianao izy ihany mielo lalana an' Jesosy fa le Jesosy no mielo lalana anao makany amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny ray io le lazainy tsinona le any amin'ny Jaona 14 verset Jaona 14 verset 2 à 3 milaza hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro andeha hozy izy ka anamboatra fitoerana ho anareo ary iverina indray ka hakanareo ka amin'izay itoerako ny itoeranareo ary rehefa miverina izy avy dia fantany azy ary eo no mampanontany tena hoe be dia be no namandrika be dia be no nihevitra ny tenany hoe efa ao anatin'le ao amin'le oui ao amin'le oke kanefa ny tsy fantako ianao izy izy nanao asa be toroteny be dia be kanefa nylazainy hoe tsy fantatro zavatra mitrangy zany satria na Paoly le lazaintsika hoe tena enjana be amina evangelista voalohany indrindra enjana be izy ary nolaza hoe nasiako mafy ny tenako 1 Corinthiens 9 verset 27 1 Corinthiens 9 verset 27 dia milaza an'izany izy hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana mamely tsy tony manao totondry amin'ny rivotra aho izy asiako mafy ny tenako mba ho mangana sao na dia mitory ny hafa ary za kosa ho lavina enjana be zany satria sao dia za le mitory kosa mbola tsy tafiditra ao anatin'le brisement de soi-même zany hoe le tena za le amako le tsy fifandraisako amin'Andriamanitra izy le amako zay le manana ny sentimentko sy manana ny émotionko sy manana ny volontéako zay no mbola manjaka amiko fa tsy le fanampirina ry anatiny be ary no mibaiko ka mamita tena fa androantsika dia efa mijery hoe misy tanjona ane ny olona matoa mieritreritra ty fiainany ity zany dia hoe foy ane le andro ety raha tany maharitra 70 taona tsika dia tahaka ny ahitra maina ny ahitra izy dia mihitsana ny vonony ny olona nieritreritra hoe be dia be amin'izao fiainana izao mihazakazaka mafy mandeha any izy any am-piangonana ny lahady mandeha any izy ary amin'ny fivoriam-bavaka indraindray hoe ny andavanandro fa mamihana ihany izy amin'le areny zany hoe image zay rehevantsika dia ohatrany hoe olona mpivavaka izy miaraka amin'ny fananam-be tsy ratsy fa zay fa ozy izy Jesosy tamin'le tovolahy zay nahay ny lalàna zay tena olona tena mpianatra baiboly be mahay Torah be diso amin'ny zavatra ray ianao izy amin'dio fanananao rehetra zarao mahalahelo iny dia nandeha izy nitsoaka izy satria nataony amin'ny paralèle le fitadiavana nataony amin'ny paralèle zany le fitrandrahana le nanendrika zavatra roa fa nefa Jesosy rehefa niteny dia nilaza ozy amantsy anao hoe tsy ratsy ho afaky ce soir ny fananana tsy misy mihitsy milaza hoe iny olona manana avion iny no any amin'ny elo tsisy miteny an'izany akory fa ny zavatra nitenen'ny tompo kosa dia zao hoe Matthieu ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana Matthieu 6:33 dia anaraka anao ny zavatra rehetra fa rehefa mifamadika io dia voalazan'ny Luka 7:5-20 hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao rehetrarehetra mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy ka mila manao ordre an'le fiainam-panahinao ianao manomboka androany hoe sao dia tokony mbola hiverina hiditra amin'le vavahady ety sao dia mbola tokony hiditra amin'le crucifixion sao dia mbola tokony tsy azakazaka be any aloha ny heveriko azy fa mamerina tsy dika mihitsy io hoe nitaonanao fa ny zavatra fantatra dia zao hoe tsika za moa androany tena naniry mafy saika hitady baoritra misy couloir kely anankiroa dia tarafiko ny jiro ny eo amin'ny ilany dia nyray maizina dia nyray mazava zay zany tena atao anatiny napetraky ny tompo tamiko misy couloir anankiroa dia ny anankiray mazava be tarafiny jiro alaivinao ansary zany dia ny anankiray amin'le tsy voataratry ny jiro maizina be satria nialoko an'le ray no ao dia tadidio tsara hoe lalana roa zay ianao zasy ianao nefa dia nafindra n'Andriamanitra ray avy tao amin'le maizina nakao amin'le fanjakany zanany mazava araka ny voalazan'ny Kolosiana 1:17-7 nalaina ianao dia nafindra tao mba handehananao mazava
ka rehefa tonga amin'le lalàn'ny fahazavany ianao tsy hijabaka ntsony dia anandrakandrana ny tongotra ao ilona niditra amin'le koloara maizina indray satria tsy hanomby fandroany an'le zanany Andriamanitra mba hisotonana anao indray avao anatin'le maizina. Rehefa maizina ny tongotra ao anankiray dia polluena tena anao ray manontolo na tianao na tsy tianao zany zatra le tongotra ao sy ny tananao any amin'le maizina ary zay mahatonga an' Jesosy milaza eo raha io no mitarika anao faotana tapao-tany aloha mahita anao mankany amin'ny fanjakana bory-tanana manso toy zay mahita anao any amin'ny elo iny nitarika anao any amin'ny elo satria raha vao tafatsofoka amin'le maizina ny ilan'ny tananao na ny tongotra ao dia voasitina ny ilan'ny fitenanao ray manontolo. Ary zay zavatra zay tsara ho fantatsika hoe tsika ao anatin'le koloara mazava dia mila mamantatra zasy ianao hoe ahoana zany no tena tokony ampiraikitra atonga ny fiazakazahako tsy ho faussé dia tsy misy afa-tsy ny hoe fahanana izasy ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra loza manko dia zao araka le tenitsika tamin'ny herinandro iny be dia be ny mpaminany, be dia be ny évangéliste, be dia be amin'izao fotoana izao ny évangéliste ny satana, be dia be ny évangéliste mandehandeha amin'izao andro farany izao tsy zany mamorona fa mibeboly. Ny zava-doza dia zao mahatonga ny olona tsy eritreritra ny zavatra any ambony ntsony fa mahatonga ny olona hifikitra amin'ny eto ambany. Ary Paoly nilaza tenin'Andriamanitra ty fa tsy teny Koretianina voalohany toko 5:10, Koretianina voalohany toko 5:10, 5:9 dia zao ny zavatra voalaza. Raha amin'izao fiainana izao ihany no antenainao an Kristy dia mahantra indrindra ianao. Dikan'izay mitovy amin'ny olona gentilisa ihany satria le fiainana zao no ataonao fitaovana le anaran'Andriamanitra, ataonao fitaovana le anaran'i Kristy ahafahanao mikolekte, ahafahanao mipetraka amina toerana avo, ahafahanao ny lozany dia zao ny zavatra heverin'ny olona fiainana dia le fitadiavana voninahitra. Rehefa azo le vola sy ny voninahitra dia heveriny hoe tratrako le tanjona. Kanefa ny zava-doza dia zao any amin'ny Apokalipsy toko 7, 7:12 dia milaza an'izao hoe naangona ianao dia milaza fa naangona arena ary tsy manan-java-mahorina nefa ianao mahantra indrindra ianao satria no heverinao fa le fananana an'le arena eto, no heverinao fa le ianao le niezatra fofofo fatratra tamin'ny fikarohana tamin'izao fiainana zao no heverina hoe zay ny tonga anao an'le fiainana eto araka le voalazantsika hoe 20 taona amin'ny farany. Ary tsika tsisy laza mihitsy hoe tsy raha mbola tsy tonga Jesosy dia tsisy ohatra ny 150 ans tsika fa tsy maintsy maty mandalo amin'izany daholo. Na ataoko hoe io Victoria kely io raha tsy maintsy andalo amin'izany raha atao hoe plus 150 ans tsy maintsy na tiako na tsy tiako hoe tsy maintsy andalo an'izany fa le fiainana misokatra avy eo no atao hoe fiainana. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra hoe nanome fiainana anasy ianao, nomeny fiainana hoe fiainana mandrakizay dia ny finonana Jesosy Kristy zanany. Ary le finonana Jesosy Kristy zanany raha olona inoko ve dia tsy hoarahako ny teniny. Rehefa miteny izy raha te hanaraka dia vonono momba ny tenanareo etỳ tany, raha te hanaraka dia tsy maintsy mandany tenany. Zany hoe mino zany tena mino fa avy amin'io tokoa le lalana andehanako any amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manaraka an'izay fa rehefa tsy mino zany ny tena dia lasa mamorona lalana hafa ho an'ny tena zany, mamorona religion hafa, mamorona zavatra hafa dia tsy zay mihitsy ny zavatra tokony ataontsika satria ny zava-doza tadio tsara rehefa misy ny atao élection présidentielle. Tsika zao voaingana nisy an'izany andeha ataoko hoe teo zany ny izy rola mianaka ny président anankiroa tsy maintsy manao propagande eny ambany vohatra any dia any tsy maintsy misy na tianao na tsy tianao mifanafina reny postera reny misy akandrovitra satria le anankiray ihany ny tiany hoe ho hita. Misy akandrovitra ny sariny satra mitsy rovitina fa nyle ray ihany dia am'izay gaga le any ambany vohatra hoe ay ty ihany zany no izy tsisy afa-tsy tia ny vidiana dia vidintsika io zany zay zany no izy fa tsisy adversaire. Dia ohatr'izay koa nataon'ny satana rehefa maniraka ny mpanompony izy, ny mpanompony Jesosy. Ry Paoly milaza fa hoe sainy ny zavatra any ambony neny mpanompony apôstôly sandoka. Inona ny zavatra lazainy? Kibony no Andriamanitra ny saina ny zavatra ny tany izy. Zavatra ity an-tany no tantaray be aminao eo.
ianao raha ianao ho tahina satria manam-bola ny tompon'izao rehetrarehetra zao ny andriamanitsika ataontsika ny zavatra mba azohonao ny atao amin'ny fiangonako samy manana automobile manana moto zany ny tanjona fa tsisy milaza mihitsy hoe andao adinona ny zavatra eto ambonin'ny tany fa foy ny fotoana fa andaotsika heritreritra tadio tsara Paoly angely laza 1 Corinthiens 7 ho an'izao sisy zao izy manambady ataovy tsy tony manambady dikan'iny tsy hoe misarabady ianao fa zay manambady izy dia miany izao fiainana izao ahafaly ny vadiny zany hoe lasa plus concentré kokoa ianao amin'ny fidedavana dia hany ka miasa mafy tonga ohatrano nyreraka matory lasa ny beboly indray raha fampatorintena satria vao mamaky kely eo dia miesona zay ny zavatra lesoka dia ozy aho hoe le anina ny satana nefa mahafalifaly ohatrany hoe zay le hoe mora mivalapatra milamina be fa mila tonga saina zany tsika hoe inona zany no ataontsika satria tsika tafiditra amin'le lalam-pamonjena zay nitarihana ary manana lohantsika zay le hoe lahy lohany vavy ary ny Kristiny lohany lahy zany hoe manana olona mpitaliky tsika eo aloha eo lasa mandidy zay nge ny Hébreu 3:9 Kristiny mpanapaka ny tempolo ary ianareo zany tempolo izany Kristiny mpanapaka zany hoe izasy ianao zany nanomboka teo amin'ny azo fijaliana nanomboka teo crucifixion ny tenantsika dia Jesosy Kristy amin'izay no nanapaka ny commandant any zavatra rehetra zay ataoko sy ataonao ary zay no amantarany hoe ana io fantatra io fa tsy ho fanta mihitsy ianao rehefa ianao ihany no nanaraka an'le baiky ny tenanao tsy ho fantany ianao rehefa tsy mifanahy masina no mibaika anao satria tsy mifanaraka amin'le hitanao hoe misy an'ireny le hoe convention international taloha amin'ny guerre dia zavatra nitrangana après ny deuxième guerre mondiale dia hoe tsy mahazo tifirina ny parachutiste rehefa milatsaka na dia guerre mondiale zao fa miandry azy milatsaka amin'ny tany vao raflena izy ka raha ohatra misy firenena iray vao milatsaka ny eny ambony avy izy dia mirafle tonga dia hita hoe tsy izy io tsy ao anatin'le signateran'le convention io dia ohatr'izay koa zasy ianao tonga dia fantatry ny tompo hoe tsy ao anatiny tsy anahy io satria tsy zay no nolazaina sy nampianarina nivavaka tsika Andriamanitra marina fa mbola lavitra ny lalanay ary raha izay mieritreritra azy amin'ny sainay dia ohatrany hoe tsy ho tafavoaka izay kanefa faly zay mamanana ny fanamasinao ary Jesosy Kristy no mpanapaka amin'ny fiainanay ray manontolo amingataka izay amin'izao fotoana izao raha misy mbola tsy fahatanterahanay tsirairay avy dia aoka ianao Andriamanitra no manitsy satria ianao tokoa no niteny Jesosy tamin'ny fotoanandro hoe zay tianao no anarinao ary zay tokoa manaiky fa anarinao izay amin'izao fotoana izao amin'ny teninao ahafahanay tsy mivoana amin'ny lalana zay efa nametrahana anay saorana anao ny Andriamanitra voninahitra ho anao amin'ny anaranao Jesosy amen.